Nandray maso ivoaro kosa androany ny ministra ny fitsarana teny amin'ny birao fiasany teny afaravoatra teny isan'ny voaresaka tao anatin'izany fionana izany moa ny mahakasika ny fametrahana ny antsoina hoe fitondrana tsara tantana sy ny tandalana ary ihany koa ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy Chine ao anivon'ny sehatry ny fitsarana raha antsika toy izao manaraka izao ny akom-baovao. Ny masoivoan'ny Repoblika Etim-bahoakan'ny Chine, Andriamatoa Yang Min sy ny masoivoan'ny vondrona Europeanina, Andriamatoa Antonio Sanchez Benedito, no niraisin-dramatoa ministra ny fitsarana, Noeline Ramanantena-Soa androany teny Faravohitra. Nivoatra tao anatin'ny fionana ny fametrahana fifanaram-piara-miasa eo firenena malagasy sy sinoa eo amin'ny sehatry ny fitsarana. Anisan'ny tanjona amin'izany ny ahafahana manenjika an'ireo olona izay manondrana andramena ny Chine. Mahakasika ny dian'ny ambassadeur ny Chine indray dia ny fanamafisana amin'ny fiaraha-miasa ara-pitsarana zany no atondehany teo. Efa nisy ihany teo aloha ny atao hoe coopération bilatérale fifandraisana amin'ny Madagasikara sy ny Sinoa tamin'ny alalan'ny fandefasan'ireny olona izay voapangafana vita heloka tany Chine ka nandositra taty Madagasikara ny alokaloka taty ary dia rehefa hita izy ireny dia nitakiany zareo takiany Sinoa zany mba ny anolora antsika Madagasikara azy ho tsaraina ny Chine dia tanteraka moa zany tamin'ny alalan'ny hoe fifandraisana na dia mbola tsy misy ny inona moa zany cadre légal na fifanarahana dia izay ny antondea zany hanamafisana an'izay dia andao izy mba hanao fifanarahana antsika dia mba misy base juridique zany ny fifandraisana eo amin'ny Chine sy Madagasikara. Anisan'ny teboka niresana ihany koa tamin'ity androany ity ny fametrahana fanjakana tsara tantana sy ny firenena tandalana eto Madagasikara. Manaraka akaiky ny fametrahana ireo androm-panjakana sy ireo rafitra mifandraika amin'izany ny vondrona Europeanina. Anisan'izany ny fametrahana ny haute cour de justice. Famporosiana trano nataony teo famporosiana hoe amin'ny fametrahana ireny institution ireny sy ny fanajana koa ny zon'olombelona izay araka ny voalaza moa dia manaraka akaiky antsika ry zareo any Bruxelles amin'ny fampiarana an'ireny fanajana ny zon'olombelona ireny. Tsika moa zany efa nametraka amin'ny toerany hoe CNIDH fa nametraka koa ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit izany hoe efa mivoaka zany ny lalàna momban'ireny dia fametrahana amin'ny toeran'ireny zany no ezahana zao ary efa manomboka ny misy commission ad hoc efa mandinika ny fametrahana amin'ny toerana an'ireny zavatra ireny. Mariana fa anisan'ny rafitra napetraka hitarafana izay fanjakana tsara tantan'izay ny fametrahana filakevim-pirenena momba ny zon'olombelona sy ny filakevitra ambony momba ny demokrasia sy ny tany tandalana na ny HCDED.